araka ny fanatsidika totosa zany ary mandroso araka ny tokony izy ny fiarah-miasa ara stratégique eo amin'ny Madagasikara sy ny Austral ny sady ny tombana ny zava-bita tao anatin'izay zato andro zay hoentina amintsika ny momba an'izay. Mandroso ny fampiarana ny drafim-panovana ny Air Madagascar alefa 2027 raha ny fanamariana izay nety ny tompona andraikitra isatsikaziny kompani Air Madagascar androany. Ny fiarah-miasa stratégique misy eo amin'ny Air Madagascar sy Air Austral dia kendrena mba azahoan'ny roa totatondro na hoe gagnant-gagnant. Miroso araka ny tokony izany koa ny fananganana ny filiale Tsaradia izay heverina fa hanomboka hiasa amin'ny fiandohan'ny volana aprily 2022. Ny ampiasaina amin'izay fotoana izay zany dia ny ATR izay misy eo amin'ny Air Madagascar ankehitriny ho afindra any Tsaradia ary tunotera koa amin'ny Air Madagascar. Ankehitriny moa zany dia fa naka mpanambory 720 vaovao izahay zao ankehitriny ho ampiasaina amin'ny Tsaradia izay hiasa amin'ny Tsaradia. 720 amin'ireo no anidina amin'ny ATR 72 ary 10 amin'ny tunotera. Ka araka ny lazaiko toy ny antony nananganana ny Tsaradia moa zany mbola mafisika any dia hoe satria mba amin'izay izy mbo mahavana kokoa zany fomba fiasana ao anatin'io zavatra io indrindra amin'ny fanapahan-kevitra satria hitanareo fa Air Madagascar amin'ny mahaorinasa somary mavesabesatra ihany zany ka hoe amin'ny mahatsaradia azy dia afaka izy mandray fanapahan-kevitra aingana zany ary tadiavo fa ny tena tadiavina dia tombontsoa amin'ny mpanjifa amin'izay fotoana izay. Zany akory tsy manakana hoe misy foana ny fiarah-miasa sy ny fandrindrana tsara zany miasa amin'ny miaraka amin'ny Air Madagascar mba amin'izay manko ny mpanjifa mba afaka ohatra hoe vao tonga avy any an-dafy izy dia tonga dia afaka maka ny sotra Tsaradia fa tsy hoe hiandry adiny folo na hiandry le pitsy vao mandeha amin'ny toerana farany andehanana. Mikasika ireo trosan'ny kompani Air Madagascar kosa indray dia efa misy ampahany no voaloha raha ny fantatra. Raha ny fiaramanidina indray no resana dia misy 10 izy ireo saingy ny atsasany dia misy fahasimbana ka tsy misidina avokoa amin'izao. Efa misy ankehitriny ny fanamboarana izay atao toy ny amin'ny ATR 72.